Ya androany mba hiresaka filôzofia kely mahakasika ny atao hoe dynamique dysfonctionnel. Le dynamique dysfonctionnel io dia ohatran'ny hoe ao anatina système anankiray ianao zany tsy optimal le izy. Any ny itondrako anazy fa misy variété maromaro izy io. Hoe eo efa misy structure anankiray zany fa io structure io dia mitorona nefany hita hoe misy lesoka be dia be ao anatiny. Zany hoe le na any am-piasana io na amin'ny fitantanana firenena io dia mandeha foana le izy. Velombelona eo ihany, velombelony ratsy eo ihany zany mandeha foana mandeha na dia hita raha hoe efa lesoka na système io na fomba fiasa io na ny fomba fifandraisana amin'ny olona. Hitanao zany hoe misy dysfonction nefa misy dynamique be ao anatin'ilay izy, bonne dynamique ihany ny ilazana anazy. Zay le hoe dynamique dysfonctionnel kanefany ianao raha vao olona avy aty ivelany no mahita an'izay ka tonga dia miteny hoe ity zavatra ity tokony atao an'izao, tokony atao an'izao dia inona zavatra mitranga? Izy mianakavy tonga dia miteny aminao hoe anao vao tonga avy any indray ve ny teniteny eo fa hatramin'izao io mety tsy nandeha foana. Ary izay mahasarotra ny fanovàn-drafitra izay satria mety misy rafitra tena hoe tsara tokoa fa ny rafitra ny zavatra efa mipetraka teo aloha no nampitorona an'ilay firenena sy nampitorona an'ilay orinasa sy ny sisa sy ilay fiarahamonina netinety ratsy. Dia hoy ny olona hoe azoazo efiana ihany fa maninona ny kotabaisina ohatr'izany, maninona ny heverina daholo efa io ary efa mba mandeha ve dia ilay izy izay mihitsy ny olana rehefa hanova rafitra ianao hoe raha vao manova rafitra ianao ka manana an'izay toe-tsaina izay hoe metimety ratsy io fa aleo andeha amin'io dia tsy hiova izany io fa manao résistance au changement ianao zany ny dikany dia tsy hisy fanovana andeha eo fa ilay izy tena mila ahorona dia avoaka mba hahatonga anazy hahazo rafitra mandeha dynamique normale ianao zany ary mafiorina ilay izy. Zay fa dia miratitra ho antsika ho fotsy roa reto.